avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Partout où vous êtes, étudiez depuis chez vous. Rejoignez la formation à distance de l'UPRIM. UPRIM Manouchawanao ni Vavao. Université privée de Madagascar. Hita eto amintsika avokoa ireo karazam-bary samihafa afaka mamokatra sy azahoany tatsatombony. Ny vary safiditra avy any Chine nefa no asisiky ny mpitondra amboleny. Io karazam-bary io izay mila fikarakarana manokana ary amotika ny tantsaha malagasy satria sady anafatra vary isika, anafatra zezika, anafatra masimboly. Ho mafy ny fiantraikan'izao fiatoan'ny USAID izao indrindra ho an'ny firenena mahantra toa ny Madagasikara. Antony, ho maro ireo tetikasa voatiry hijanona fa ankoatr'ireo ny fahaverezana asa mivantana sy ankolaka. Etsy andaniny, ny fitondram-panjakana malagasy izay tsy haino teny manoloana izao tranga izao. Rehefa tsy manam-baolana, tokony anamafy ny ady sisika ho ny mpanao politika. Tsy lavolefona amin'ny fitakiana izay fanataony ny ao anivon'ny sendika mitafa fa anohitra amin'ny farany etsika na eo aza ny fisamborana ny mpitarika raha ny fanazavana. Ireo mpampianatra izay manameloka ny fampitahorana sy fanampainam-bava atao azy ireo ka mitaky ihany koa ny amoahany ity mpitarika namany ity izay nijoro ny atiny izony. Mandisy ny vaovao miparitaka amin'ny tambazotra tserasera sy ainao manjery rahavavy sasany. Milaza fa misandoka amin'ny fangatahana fanampiana hitondrana ny razana ny an-tanindrazana ny fianakaviana Ratanasoa Mamitina Kristina, ilay tovovavy mpianatra namony ainy irery tao an-tranony tany Igaga Fianaratsoa. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena, nandray ny Prime Ministre Israeliana Benjamin Netanyahu tany Washington ny ariva teo ny filoha Amerikana Donald Trump. Fiaonana izay niresahana manokana momba ny zava-misy any Proche-Orient fa ihany koa mahakasika ny fivoarana ilay fampitsarana ny ady eo amin'ny Israel sy ny vondrona Hamas. Ary ao avy hatrany ny andindininy mahakasika ireo. Manatitra ny araba tompoko kilasy tompoko vavy tonga soa indray atao anatin'ny fampahalalam-baovao ny fahita lavitra kolo amin'ny ity alina ity. Manasanao hanaraka izany hatramin'ny farany. Ny matoan-dahatsoratra avy hatrany ary dia nokafantsika ny fampahalalam-baovao amin'ny ity alina ity. Ny vary safiotra avy any Chine indray no asisiky ny mpitondra fanjakana ho amboleny eto Madagasikara amin'izao fotoana kanefa maro ireo karazam-bary maro samihafa afaka mamokatra sy ahazoana tombony ho an'ireo tantsaha malagasy. Io karazam-bary io izay mila fikarakarana manokana ary amotika ny tantsaha malagasy satria dia anafatra vary indray isika no anafatra zezim-bazaha fa ihany koa anafatra masimboly ary ao ary ny matoan-dahatsoratra. Niazaka zany na ny fizarana ilay vary safiotra no afarana avy any Chine. Avy hatrany teny zaraina tany amin'ny faritra alaotra na dia tsy mbola nandalo quarantaine akory aza izany. Asa anenjena ilay taopambolina ve? Sa maika ioto vokatra ka ihinana vary safiotra? Tonga amin'ilay fomba fiteny manao hoe valala iny ampanidinany ity no asiana sira. Tsy misy zavatra vanona, ny fotodrafitrasa tsy zarizary, ny fiovan'ny toetrandro manao ny ataony, ny rano tsy voafehy sy ny sisa. Kanefa nozaraina tamin'ny fomba ofisialy ilay masimboly. Marina, i Madagasikara no manana karazam-bary betsaka indrindra eto an-tany. Vokatry ny fifangaroana nisy teto amintsika. Ireo vary ireo izay avy any Inde, Indonésie, Malaisie, Indochine, Arabie Yemen. Hita eto amintsika avokoa ny lokom-bary ary efa misy hatramin'ny vary mainty aza. Amotika tanteraka ireo karazam-bary eto amintsika ireo ity vary safiotra ity satria animba ny patrimoine génétique ny vary gasy. Vokany mety hiteraka krizy ara-tsakafo fa tsy fahavitantena ara-tsakafo araky ny voizina itsero. Ankoatr'izay, ny riz hybride raha ny fanazavana nomen'ireo manam-pahaizana manokana dia tsy afaka havadika ho masimboly ny akotry avy aminy. Midika izany fa hiakina tanteraka sy hamelona ireo ivitoerana mpamokatra masimboly any Chine ny malagasy satria tsy maintsy izy ireo no hamatsy masimboly amokarana. Izany hoe tsy afaka hakana masimboly, mila zezim-bazaha, tsy mahazaka toetrandro miovaova ary mavesatra amin'ny tantsaha ny famokarana io vary safiotra io. Ny tantsaha nefa tsy manam-bola. Dia inona no hitranga raha tsy misy vola hanafarana ireo masimboly avy any Chine ireo? Raha tsorina, sady anafatra vary isika, anafatra zezim-bazaha, anafatra masimboly, dia ho fatiripaka ihany koa ireo masimboly malagasy.
atreto aloha raha ny fanadidina natao ireo firenena aziatika avokoa no efa niroso tamin'izany saingy tsy maintsy nampiarahana tamin'ny fikajiana ireo fotodrafitrasa ifehezana ny rano nampiarahana tamin'ny politika mpambolena mifandraika amin'ny fepetra takin'ny toetany ny ao Bangladesh ohatra izay efa niroso tamin'ny fanaovana hybride dia mbola misedra olana amin'ny toetrandro sy ny fitantanana ny rano ka mbola tsy tratra izay fahaleovantena ara-tsakafo izay ny anavotra ny Madagasikara ka ho Madagasikara tsy maintsy mandroso ve ny tanjona sa misy tanjona hafa azadiny fa ry zareo sinoa dia manana ny paikadiny manokana na eo amin'ny resaka varotra izany na ara-politika na ara-diplomatika firenena efa matanjaka ireny ka sao sanatria tsy ho takatry ny malagasy indrindra ny mpitondra ireo paikady manokana nanan'izy ireo amin'izany tsy hoe tsy fitiavana sinoa akory fa raha ny fitarainana sy ny fanazavana nomen'ireo teknisianina malagasy momba io vary safiotra io dia mampivarahotana tanteraka ny zava-misy atreto diso lalana ny mpitondra fanjakana malagasy ity faran'izay tokony ampiasa vola anatsarana sy anapariahana ireo masom-boly malagasy hita fa matanjaka sy mamokatra eto amintsika no indro fa niazakazaka ny todika any Chine nanafatra ilay hybride raha tena vahaolana no ilaina tsy ny politika ahafahana mampiakatra ny fahefan'ny vidin'ny tantsaha no tadiavina vahaolana ireo tantsaha ireo izay matiantoka tanteraka no ny vidim-bokatra ambany dia ambany Umafy ny fiatrekan'izao fiatony USAID izao indrindra ho ana firenena mahantra toa ny Madagasikara antony maro ireo tetikasa voatery ajanona fa koatra ireo ny fahaverezana asa mivantana sy ankolaka etsy andaniny ny fitondram-panjakana malagasy izay tsy naheno ny teny manoloana izao tranga izao rehefa tsy manam-baolana tokony hanamafy ny ady sisika ho ny mpanao politika fa na dia adina mikasika izay hoentiny onina saina tsy onoonona fampanantenana tsy tanteraka tahaka ny any mpitondra fanjakana malagasy ny andry zareo Amerikana fa izay lazaina dia tanterahana nambarina fa hotapahana ny asa sy ny famatsim-bola ny USAID ary miroso amin'ny fanatanterahana izany ireo ministera sy departemanta Amerikana isan'ny tokony amin'izao piasa maro eo anivon'ny USAID no naharay hafatra izay nilaza fa tsy afaka miakatra ao amin'ny biraon'izy ireo intsony omaly nisy araka izany ny fitokonana teo anoloan'ny biraon'ny USAID tany Washington nataon'ireo mpiasa niaraka tamin'ny sora-baventy mijanona avokoa ny compte X ny USAID ary natsahatra ihany koa ny tranokalany efa nasaina ny ala sasatra nanomboka ny sabotsy teo ihany koa ireo tompona andraikitra ambony eo anivon'ity sampandrara ity fanapa-kevitra ity izay misy fiantraikana ho ana firenena maro izay niara-niasa tamin'ny USAID indrindra ho an'i Madagasikara izay azo lazaina fa nantehitra tamin'ireo sehatra maro iankinan'ny fampandrosoana ny firenena maro manahirana amin'ny resaka fahasalamagny santé maternelle santé infantile maro ny zavatra ataon'ny USAID aty amintsika anaty misy olo miasa amio zao de miasa directement ao amin'ny USAID na materatany malagasy zany de favoa misy koa le emploi indirect le fournisseur na miara-miasa aminazy de voadaola koa de tena sazo amaivanana zany fa de tena misy zavatra impactany be zay koa moa koa maharasany ty magnategna raha be financement extérieur tsy loatra sasika ne manana raha maro manana volamena manana arena kibony tany manana zavatra rehetrarehetra fa tokony antrasika zao fa za de mino fa io resaka isedesika mbona anazy io de mbola misy zavatra kitikitiny koa afagny zay anagnany vola anagnany action BDB mitetina 2.7 miliara dollara ny teti-bolan'ny USAID natao anampina ny lafiny mahaolona sy ny fampandrosoana maneran-tany ho an'i Madagasikara tombontsoa maro no azo avy amin'ny fiara-miasa tamin'ny USAID na teo amin'ny lafiny sosialy zany na ara-toekarena raha tsy ilaza fa tsy ny CRS ny USAID Access ny PSI Madagascar ny toana nomeny ny Madagascar National Park ny Waterway de Madagascar manampy ireo ny tetikasa samihafa toy ny fanampiana ireo vehivavy ahiatrika ny fiainana andavanandrony ny fiovan'ny toetrandro ny ady amin'ny herisetra sy ny tsirariny ny fanajana ny zon'olombelona ny fanampiana ireo marefo ny sakafo ny fahasalamana ireo ivitoerana isan-karazany andraisana ireo ny aran'ny herisetra teo ihany koa ny fanampiana sy ny fampiofanana ny tanora ny tetikasa pampandrosoana anatsarana ny vola miditra isan'ny tokantrano manoloana ny firongatry ny doro-tanety sy ny doro-ala ary ny fanondranana antsokosoko ireo biby tsy fahita fa-tsy eto Madagasikara nandroso paikady sy fomba iadiana amin'izany ihany koa izy ireo toy ny ady amin'ny kolikoly ary nanatevana ihany koa ny fiarovana ny tontolo iainana
ankoatra ny ankizy sy ny vehivavy isan'ny tondra ny anjara biriky lehibe ihany koa ny USAID teto Madagasikara tamin'ny ady amin'ny fiovan'ny toetrandro toy ny ady amin'ny keretany atsimon'ny nosy ny ezaka fahazahoana rano fisotro madio ny ezaka tamin'ny ady amin'ny tazomoka sy ny maro hafa ary isaky ny fitoam-pahavaratra toy izao mitondra ny anjara biriky izy ireo amin'ny traboina vokatry ny rivotoza ny sehatra ny andraketany USAID teto Madagasikara izay sehatra miantraika amin'ny vantana amin'ny andavanandrom-piaina ny malagasy eo anatrehan'izany ny fitondram-panjakana malagasy tsy hahenony teny na mba miezaka manao fanelanelanana ankaizay moa dia fa sy fampiana expérience daholo ame resaka fitondranka dia fa sisy anticipation io namisika zany le mpitondra sika zany tsy misy traikefa koa hoe ino tena tadavina ry zalary eto ba ireto koa tolotra avy amintsika koa zany na mangingingany koa hoe aiko ne manana an'ity mba omena ianareo satria zay gnanazy zay tadaviny Trump hoe inona ho izy mba avantage azony Amerika amin'ny zavatra omena anareo any zay ihany angela izy mahagaga ihany le sy miteny izy koa le akehitriny zao raha remarquenao ne dia sy dia misy mahakanteny sony ry zareo ao ame fitondragna isaky zavatra rehetrarehetra io efa agnaty ny mpanao politique ny société civile ihany miteny fa ireo sy miteny ohatrany megnatra an'le situation angambany inona koa moa no tenenagny satria sisy zavatra mandeha tsara n'izao isan'ireo tetikasa notoanan'ny USAID ny maefa miaraka niaraka tamin'ny GCI faritra 7 distrika 430 commune 950 sy 700 ary fokotany 520 sy 704 no nisitraka ny tolotra ara-pahasalamana ho an'ny ankizy sy ny zaza latsaky ny 10 taona ankoatra io nisy ihany koa ny fanolorana moto misy 700 anampy ireo mpiasan'ny fahasalamana anantona ny vahoaky ny fotony izay mitety bidy 2 miliara sy 400 tapitrisa ariary na ifatralina sy 300 tapitrisa dollara izay nomeny ny USAID Access santirany amin'ireo tetikasa hitsahatra asa hijanona eto Madagasikara ireo amin'izao fialan'ny USAID izao mpamakafa kararam-pirenena mpandinika fiarahamonina mpahitoekarena firaisamonim-pirenena mpanao politika sy ankolafikery maro eto amin'ny firenena no taitra sy mahatsapa ny fiatraikany ratsy amin'izao fijanonany USAID izao fa ny fitondram-panjakana malagasy do tsy rototra tsy misy adisisika atao na iaraha malala aza fa tsy manam-baolana ho an'ireo voakasika mivantana sy ankolaka amin'izao raharaha izao fa tsy lavolefina amin'ny fitakiana izay efa natombony eo anivony sendika mitafa fa noetrany ny hetsika na io aza ny fisamborana ny mpitasika hatra ny fanazavana ireo mpampianatra izay manameloka ny fampitahorana sy fanampenam-bava atao azy ireo ka mitaky ihany koa ny amohana io mpitasika naman'izy ireo io fanadiadina tsy hitsahatra amin'ny fitakina nataony ny mpampianatra mpanabe raha tsy voavaly ny fangatahana nanao fanambarana ny sendika mitafa na ny sendika mivondrona iray tanjona ho an'ny fanabeazana ny 7 janoary teo mitaky ny fanatsarana ny tontolon'ny fampianarana toy ny tsy fampifangarona ny fampianarana amin'ny politika eo ihany koa ny fanatsarana ny fandraisana antanana ireo mpiantsehatra tahaka ny fampitomboana ny mpampianatra frama maraisana ho mpiasam-panjakana raikitra takin'izy ireo ny aharay alina izany isan-taona eo ihany koa ny fampiarana ny fampiakarana ny indemnité de logement ho 10 alina ariary izay efa lany teo anivony anteny mera mpanao lalàna ny taona 13 sy 20 nandritra ny fanohizana ny hetsika teny amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena anosy anefa nosamborona ny filoha nasionaly ny sendika mitafa Raherson Matoky Omaly ny mahasendikaly azy sy amin'ny mahaolo-pirenena tsy voahaja ny zony raha ny fihetsika nataony mpitandro ny filaminana ny sambotro azy hoy ireo namana izay mitaky hamotsorana azy na eo aza ny fisamborana toy izao fisamborana ny mpitarika izao tsy emotra ny hetsika avoay tsy misy fepetra ny filoha nasionaly ny sendika mitafa ny seritreritra tao anatin'le fisamborana miaraka amin'ny fielaka maina sy ny daka mandrivorivo zany a dia noentiny izy a nakeny amin'ny brigade de recherche teny fiadanana zay ny fomba ny samborana azy omaly tsy nanao eloko izy fa mifaritany lalam-panorenantsika faritany ny droit syndical ihany koa dia manana zo hitaky sy anao fitakina ny syndicat noho ny amin'izany tsy misy resaka politika tikatra zavatra nataony aty ny syndicat aloha zany atreto a dia tsy hijanona na ny syndicat mitafa na ny syndicat namana zay mapietsika ny ambom-poniny rehetra zany no toe-javatra ohatran'izao satria raha fitakina syndikaly no mivadika fisamborana tsy mety zany toe-javatra zany dia atreto zany zahay a dia anohy ny tolona zay ary tsy hijanona zay raha tsy tratranay ny tanjona zay ny fitakina raha tsy azonay fitakina zay ataonay dia tsy hijanona zahay syndicat mitafa manokana tahaka ny mazatra rehefa misy olona nosamborina eto amintsika tsy maintsy lazaina fa manana dossier hafa
voalaza fa misy antony hafa no hitazomany zandary any filohan'ny sendika mitafa eny fiadanana izao. Ity le filohana sendika anankiray ity moa araka voalaza ny namana camarade SGT eo dia misy affaire hafa akoatra ny zavatra iny. Zay no hitazomandry zareo azy ary efa transféré any Bokolava kory azy izy am'izao tsika miteny zao. Tsy maintsy fanohana ny mpiasa. Raha izy zay faharoa tiana ihany koa mampatsiaro ny fitondram-panjakana fa zo fototra feno ho an'ny mpiasa ny manao an'izay fitokonan'izay rehefa manaraka ny procédure izy amin'ny fanatanterahana an'izay fitokonan'izay fa tsy ekena kosa hoe raha vao tokona dia tonga dia samborona sy ny sisa dia zay kosa aloha tsy azo ekeny zay mahatonga anay tonga ty io zany mijery zay fa na any amin'ny tribunal aza dia mbola naraka an'izay zahay ahoana ny afaran'le izy any amin'ny tribunal. Betsaka ireo mpampianatra sy mpanao politika maneho ny heviny manoloana io fisamborana io izay samy milaza fa tsy mitsahatra mamotika ny setry ny fampianarana ny mpitondra eto amintsika. Any an-dakilasy ny tokony ho isy ny mpampianatra fa tsy any am-ponja ho hiatrany ny fanehoan-kevitra. Marihina fa 3 izy ireo no nisamborana omaly fa navotsitra ny 2 andro any ary mbola tazomin'ny zandary anaovana fanadihadiana ny iray hatramin'izao. Tsy mifanaraka amin'ny irairay ny mpitondra fa voahososo tanteraka ny fahalalana maneho hevitra eto Madagasikara izay rehetra mijoro maneho ny heviny izay saika voasakatsakana avokoa samborina ary rahonana ho ny mpitarika ny randrana sindikaly fanadihadiana. Mila petraka mazava hoe malalaka sady tsy ny fanehoan-kevitra eto amintsika fa mampiayay hoy ny mpitarika ny randrana sindikaly androany. Tsy mifanaraka amin'ny ambetiny resaky ny mpitondra fa jadona sy fisamborana no setry ny fanehoan-kevitra amin'ny maha-olom-pirenena amin'izao fotoana ho hiatrany ny fanazavany. Profon'izany ny fisamborana ny filohan'ny sendika mitafa omaly. Ny vondron'olona rehetra na sendikana fikematra samy maneho hevitra daholo fa ny zava-misy ao anatin'ilay izy mantsy zany iny hevitra iny no avy eo ny misy hoe fanelingelenana avy any amin'ny fanjakany tokontsynao an'izao misy fiantsony ery fanakanana maneho hevitra le olona dia iny indray rehefa avy eo ny lasa hanaovana remise en cause zay ny azo itenenana azy ao anatin'ilay izy zany dia zay le manahirana hoe manala sala oatra mivozona koa le izy zany taolana sa hiena hoe malalaka ve izy eto amintsika sa tsy malalaka dia zay le zavatra zay le miaina ao anatina aiay zay zany no maharatsy an'ilay zava-misy eto amintsika aleo tonga dia hita mihitsy hoe tsy malalaka tonga dia tonga dia mamitandrina ny rehetra zany na hoe malalaka fa le izy eo le manala sala eo zany zay aza ny tena ratsy be ary zay no mahatonga anay eto amin'ny sendika zany teny an'izay vony ako kosa taovy mazava ny position ny zavatra ho raisy tao anatin'izay malalaka ve tsika sa tery fa tsy hoe ho anelanelany ohatran'ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Mila petraka mazava araka izany ny fanomezana fahalalana na tsy indrehetra amin'ny fanehoan-kevitra eto amintsika fa indrindra ny politika ny demokrasia amariky ny tahotra sy ny tsy finiavana ampandroso ny firenena ny fanakanana ny olona ivory malalaka sy aneho hevitra ho hiatrany mpitarika ny randrana sendikaly mbola mampahatra ny firenena hatramin'izao ny tsy fahaizany mpitondra miaino sy makalesona. Fa niroso tamin'ny fandrodanana trano sy tambony tompona andraikitry ny voie rapide amboditry manjaka Ivato ny maraina teo. Tsy nisy ny fampahafantarana mialoha ary tsy mbola nisy ny fanonerana voiray momba ny ireo fotodrafitrasa simba sy ny tandra ny fanazavana ka eto Andriatsilavo no mitatra ireny Tsiprian izay. Omaly reva raha ny fitarainana voaray no tonga ny sy mampafantatra ity fandrotanana ity. Tsy niandry ela ny maraina teo miaramila sy fitaovana ny tonga ka niroso tamin'ny asa nandrahana azy ireo avy hatrany raha ny fanazavan'ny tompony tany. Tsy voarakitra tao anatin'ny fizotry ny lalana araka ny drafitra navoaka ny fanjakana ny 12 aogositra 2024 ny tanin'izy ireo ka nahatonga azy ametraka tetika sagoavana mitetina amina miliara maro. Foto-drafitra sagoavana nanganana toeram-pivarotana lehibe afaka mampiasa tanora manodidina ny 3,000. Ankehitriny niova tsy araka ny famaritana ny ekeny rehetra ny fizotry ny lalana ka mahatonga izao fandrodanana sy fanambana fananana izao. Efa natao ny antso rehetra manoloana izany saingy tsy nisy ny aino. Dia mbola mamerina ihany any fangatahana amin'ny PRM hoe zahako PRM olona tsotra malagasy mitovy aminao za fa niriko mihitsy ny iona aminao fa nefany
tsy niraisinao za de tonga am'izao stade zao fa ohatra angamba mbanandray ana ianao a mety misy zavatra afaka nenonao ihany taty amiko mety misy zavatra afaka niraisinao ihany satria tena za matsiaro tena hoe malagasy te hitondra zavatra ho an'ity fireneny ity raha ny niveau de vie-ako sy ny fahafahako tsy hoe olona farak'izay mpanefo hoe fa ny zavatra nanaovako ny projet io dia vola nalaiko tamin'ny banky ankehitriny izy niravainao ohatran'izao tena marary ny foko. Antony ray lehibe mahatonga ireo mpandara malagasy iemotra ny tranga tahaka izao ary mahatonga ny ankamaroan'ny malagasy ihany koa mitady lalana makany velany. Rehefa tonga amin'izao stade zao za dia zao a vao tonga saina hoe fa maninona ny malagasy be dia be mijanona any an-dafy tsy te hiverina eto Madagasikara intsony tsy te hiverina satria na dia eto amin'ny tany razany tena raha ny tena dia tsy mahatsiaro hoe misy miaro tsy mahatsiaro hoe mba protéger na ohatran'izany dia lasa ohatrany hoe exporté daholo ny intelligence ny malagasy rehetrarehetra manao dokotera any an-dafy manao anina any an-dafy tsetsatsetsat tsy aritrako izany fanazany arany dia mangataka foana za mba sitraka ao dia mba enoa ny fitarainako fa olona farak'izay tsotra za farak'izay tena hoe tsy manana ninninina fa volona kosa anampy hitondra zay anjara briky afaka hoentiko an'ity fireneny ity ary na zao centre commercial ataoko zao dia tena hoe hitrotroko trosa mandritra ny 10 taona fa kosa ny hitondra asa ho an'olona marobe ao anatiny ao. Tsy misakana ny firisoana amin'ny fanamboaran-dalana sy ny fanatsarana ny fifamoivoizana izy ireo raha ny fanazavana saingy angatahana hoe ny tompony tany sy ireo rehetra voakasika ny amerenana ilay tracé teo aloha izay efa nekeny rehetra ny 12 aogositra 2020. Tokony hojerena manokana ihany koa ny fanonerana ireo fotodrafitrasa noravaina izay mbola tsy nisy na andraisana na ny ariary aza araka ny fitarainana voaray andrasana ny mety hotoyiny. Lafim-baovao hafa kosa indray mifamatotra amin'ny fanjakana ny ben'ny tanàna ny vahoaka ny fampandrosoana eny fotony tsy tokony hisaraka izany ny fanavakavana sy fijerena loko politika mikasika ny fanomezana ireo vola avy amin'ny fanjakana ho an'ireo vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana indrindra fa ny impôt synthétique ho ny ben'ny tanàna ny commune Ambohimankakely tamin'ity androany ity. Christian Dimby. Tsy tokony hisy fanavakavana avy amin'ny mpitondra fanjakana na fijerena loko politika ny fampandrosoana eny fotony fa mila fiaraha-mientana tsirairay avy ho ny ben'ny tanàna ny commune Ambohimankakely amin'izao fanombohana ny fotoam-piasana vaovao izao ny fampandrosoana ny commune izay miankina tanteraka amin'ny fampidiram-bola amin'ny alalan'ireo hetra alaina sy ny vola avy amin'ny fanjakana amin'ny alalan'ny impôt synthétique ka tokony ho tonga ara-dalàna sy ara-potoana eny anivon'ny fitantanana ireo vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana io vola io raha ny fanazavana. Reny anisan'ny tena hoe mampidi amin'ny vola amin'ny commune hoe ahafahana manao asa ka ny fampandrosoana dia miankina amina vola ka raha mitsara azy karaka ny voalazan'olona izy dia miemotra ohatra izay koa ny fampandrosoana satria inona ary ilay vola natanteranao azy fa mino aho fa tsy hanondra ny amin'ny fanjakana hoe anavakavaka hoe satria moa izay lanitra amin'ny indépendant dia mba mino aho fa ny fanjakana sy hitaretin'ny filonga mba tsy hanondra ny anafaka hoe indépendant na mpanoty ity dia ny commune mantsy fanjakana kely ao anatin'ny fanjakana lehibe. Ho an'ireo commune ambanivohitra kosa ny fijerenan'ny sosialim-bahoaka indrindra fa ireo tantsapam-boly no imasoana amin'izao nandraisana ny fahefana izao ho ny ben'ny tanàna ny commune Viliazo androany. Ny ankamaroan'ny mponina mety eo amin'ny 20 isan-jato dia tatsaha avokoa fa ny tena manahirana azy dia ny hohaniny anio tadiavina anio hohanina pitso tadiavina pitso ary dia ejaka izay hanome azy masomboly tsy masomboly fa masomboly akory ka hoe ho zaraina dia any dia tsy hita fa izay eto amin'ny commune dia metaka le hoe contrôle le suivi dia misy responsable amin'izay anaramaso hoe aiza marina le masomboly na lefa tany amin'ilay vahoaka dia ezaka izay hitady mpamatsy vola na mpanampy zany ao anatin'izany 3P partenariat public privé zanakam-pelezana ao anatin'izany mba hanampy anay ahafahanay manampy azy satria tsy voaketsany ankabetsahany tanimbary
dia ezaka izay hitady masom-boly anaovana voly avitra atsoatsy saika tafapetraka tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny herinandro lasa teo avokoa ny akamaroan'ireo be ny tanàna vaovao izay lany nandritra ny fifidianana be ny tanàna sy ny mpanolotsainy tanàna farany teo raha toa ka androany no ny tanterana ny fifamindram-pitantanana teo amin'ny be ny tanàna teo aloha sy ny amperinasa ho an'ny komuna Filiazo. dia ilafim-baovao iny ihany koa tompoko lahy sy tompoko vavy no entina misy tao anatiny doka vetivety ndahoatra. tsika miara-miketrika ilay ho avy mamiratra miara-manoriny mamoriny tsy hijanona tsony satria efa ainao fa tsika tanora no tompony ndao ifandray hitady inspiraka vaovao hanoratra ilay peizy vaovao mety amintsika afaka mamoriny maneho ny maizy atsika efa aty amintsika zao ny baolina tsisy anakantsika satria isika iray mifandray miara-manokatra lalana vaovao ka tonga le fotoana zao dia zao ndao falera Thelma miova o yes. UPRIM, Université privée de Madagascar. La formation à distance de l'UPRIM, pratique, fiable, efficace. Étudiez à votre rythme, où que vous soyez et quand vous voulez. Vous êtes en quête d'une promotion professionnelle? Vous êtes fonctionnaire visant un reclassement? Vous pouvez travailler et étudier en même temps pour viser votre diplôme à travers le téléenseignement de l'UPRIM. Licence, Master 1 et Master 2. Habilité par l'État jusqu'à la 5e année et reconnu par la fonction publique jusqu'à catégorie 8. Encadrement innovant via une plateforme numérique permettant un regroupement en ligne avec interaction, droit, communication, gestion et management, commerce et marketing. Alors, partout où vous êtes, étudiez depuis chez vous. Rejoignez la formation à distance de l'UPRIM. Inscrivez-vous à l'UPRIM la plus proche de chez vous. L'inscription peut se faire également à distance. Contact 020 85 215 03 034 11 215 08. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. mamerina ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa sady farany fampahalalam-baovao mbola manasana ao an-trany hanaraka izany hatramin'ny farany anohizantsika ny fampahalalam-baovao nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy androany fiara-miasa eo amin'ny SMEC na ny Société Malagasy Mutualiste d'Épargne de Crédit sy ny orinasa Madoto Tetsi-Andraharo fiara-miasa izay hanome tombo manokana ireo tatsapamokatra indrindra ireo any amin'ny tontolo ambanivohitra sy ireo orinasa madinika amin'ny alalan'ny fahafahana manjifa entana tsikelikely amin'ny vidiny mirary fanadihadiana. Ny fanamorana ny fahafahan'ireo orinasa madinika sy ireo tantsaha misehatra amin'ny fambolena ny fiompiana ary ny asa tanana anjifa ireo entana tahaka ny moto, groupe électrogène, ireo pièces détachées sy ny maro hafa nanome tolotra fahafahana mividy entana tsikelikely amin'ny alalan'ny fiara-miasan'izy ireo androany ny SMEC na ny Société Malagasy Mutualiste d'Épargne et de Crédit sy ny orinasa Manda Auto. Misy mihitsy ny fitsinjovana ireo ataoko hoe orinasa madinika angambany sy mpiasa tena maneraka Madagasikara izay ataoko hoe lavitra ny vilona moa ny filazantsika azy na tanan-dehibe. Mazana izy ireny dia ataoko hoe tsy manana ny taratasy ahafahana mindram-bola eny amin'ireo mpampindram-bola mahazatra. Izay atao amin'ny SMEC dia manana département na ataoko hoe service manokana ho an'izy ireny afaka mandray an-tanana na tsy manana ataoko hoe izay karazana atotan-taratasy zay ary izy ireny dia izahay atao amin'ny SMEC no mamola vola ahafahan'izy ireo manjifa ny tolotra rehetra eto Madoto ary amin'ny ataoko hoe tolotra manokana ihany koa eo anivon'ny SMEC ao anatin'izay fampindramam-bola izay amin'ny ataoko hoe mora kokoa ho an'ny mihoatra n'ireo tolotra rehetra misy eto Madagasikara. Raha iverenana antony ny safidianana ity fiarahana miasa manokana amin'ny orinasa Madoto ity ny fananin'izy ireo fitaovana manokana mifandraika amin'ireo filana fototra any amin'ireo tontolo ambanivohitra raha ny fanazavana hatrany. Fiaraha-miasa manokana mihitsy ity any Madoto ity
satria ny antony a fantatrareo fa manana ny entana maro isan-karazana izy ireo a zay ilain'ny mpandraharaha majinika sy ataoko hoe ireo mpamboly raha mitseritsika orinasa hafa dia mety hoe manana tomobile izy ireo a fa tsy manana ny moto ohatra misy mety manana moto fa tsy manana indray ireo entana hafa izay ilain'ny mpanjono toy ny ireto moteur hors-bord ireto ny ato amin'ny madoto kosa nefa dia fantatsika fa manana an'izay entana rehetra ataoko hoe ilaina amin'ny fampiroboroboana ny sehatra andrenivohitra sy eny ambanivohitra izay izy ireo araka izany efa azo jifaina tsikelikely amin'ireo madodo manerana nosy sy any amin'ireo caisse de service ny SMEC misa 300 manerana nosy ihany koa manomboka izao ireo entana sy fitaovana tahaka ny moto groupes électrogènes pièces détachées sy ny maro hafa izay heverina fa ilain'ireo mpanjifa ny SMEC sy ireo mpanjifa ny madodo ny faharetany fahafahana mandodo tsikelikely ny saran'ireo entana ireo izay maharitra 12 hatramin'ny 13 volana raha ny fanazavana hatrany fa isan'ny hetsika voalohany ataony Antsanity Resort tamin'ity taona ity ny Antsanity B2B breakfast fotoana izay nafana ny fampitafa mivantana tamin'ireo mpiara-miombina antoka aminy sy fampafantarana ireo tolotra miavaka ho an'ny mponina ao Mahajanga fa indrindra fampafantarana ny tale vaovao mitantana ny Antsanity Resort ao amin'ny groupe Amonta Anja Robert Kolo Mahajanga isin'ny fifankafantarana bebe kokoa eo amin'ireo mpiara-miombina antoka sy ny mpandraraha sy antsokajiny eto Mahajanga ny hetsika Antsanity B2B breakfast izay nitanteraina tao Antsanity Resort ny maraina teo. Niova ny directeur tato amin'ny Antsanity dia entina ifankalalana amin'ireo mpiara-miombina antoka ekonomika ireo. Ny faharoa dia ihany koa ny relance ny partenariat ho an'ny Mahajanga. Mahajanga tsy akanavaka tsy voatery ireo mpiara-miombina antoka ekonomika ireo ihany fa na itsika Mahajanga ary izany hoe lancement officiel tamin'ity an'ity ny tarifa Mahajanga. Ny dika zay dia hoe manomboka izao rehefa mponina eto Mahajanga ianao ka makaty Antsanity mandavataona io dia manana tarifa spécial. Ny afahana misitraka an'izay tolotra izay dia miantso ny laharatarby 032 03 911 11 misy ihany koa izy WhatsApp fa message izy raha WhatsApp dia miteny ny anaranao ao miteny ny quartier misy ianao dia tafiditra ao anatin'ny liste ny résident na hoe Mahajanga zany ianao dia misitraka an'izay tarifa spécial izay. Amin'izao fotoana izao Antsanity dia akatoko ny Saint-Valentin moa zany mazava ho azy dia misy tolotra spécial amin'izay Saint-Valentin zay indrindra ho antsika eto Mahajanga dia jereo amin'ny page Facebook na ihany koa atsoy ilay numéro teo dia izay zany tena vaovao lehibe tena ho raisitsika Antsanity Resort misy sokatra ho antsika Mahajanga. Fahombiazana izay no azo amehezana ity hetsika Antsanity B2B breakfast ity ho an'ireo rehetra izay tonga namaly ny antso ny Antsanity Resort ka maromaro araka izany ny tolotra vaovao. Fa manana ilay grande salle io izay salle de séminaire izay misokatra ho antsika rehetrarehetra organisation, entreprise, séminaire, team building efa mikarakara an'izany i Antsanity ary offre clé en main zany hoe raha tianao team building isika dia efa afaka tonga aty misy ny animateur misy ny mpanao ny programme ihany koa ho an'ny team building antsika na ray andro zany na roa andro na telo andro na résidentiel na tsy résidentiel moa le hoe sady tonga dia matory aty daholo ny équipe na ihany koa tsy matory aty moa zany ny équipe. Misy animation hoe zahana ho farafakely ny ray isaky ny volana ty Antsanity zany mety resaka danse io mety resaka animation sakafo io hoe mety hoe spécialité italienne tapaka na ihany koa hoe brochette by Antsanity. Ny tolotra ato amin'ny restaurant ihany koa iova afaka herinandro vitsivitsy ny carte izay noezahana nanakaiky kokoa ny plat traditionnel zany ny sakafo aty Antsanity mba ahafahantsika aty Mahajanga misitraka ny fruits de mer ny produit aty amintsika sy ihany koa rehefa tonga ny vahiny dia ny produit Mahajanga ny recette Mahajanga no mis en avant. Antsanity Resort izay isan'ny toerana manintona mpizahan-tany anatiny sy mpizahan-tany vahiny amin'ny alalan'ny akantony toerana sy ireo tolotra maro samihafa raha mpizahan-tany izay misy ao aminy eto Mahajanga.
mikasika ny fivoarany ilay rivodoza Faida kosa indray tombanana ho levina atao anatin'ny 420 ora ny herin'ny ilay rivodoza Faida araka ny vinany teo anivo ny foibe famantarana ny mety toetry ny andro tamin'ity androany ity na izany tsy izany anamarika ny toetry ny andro atao anatin'ny 3 andro manaraka ny fitombony rotsakorana any amin'ny faritra avaratra Andrefanosy raha ny fampitam-baovao. Christian Dimbo no mitatitra ny antsiprian'izay. Tany amin'ny manodidina 570 kilometatra atsimo atsinanan'ny Tomasina no nisy ny foiben'ilay rivodoza Faida tamin'ny 7 ora maraina teo. Ny hena hatrany ny heriny ka 70 kilometatra isan'ora ny rivotra miaraka aminy any an-dranomasina. Tombanana ho levina antaneta ao amin'ny ilany atsinanan'Nosy ity rivodoza ity atao anatin'ny 420 ora manaraka araka ny vinavinany teo anivo ny foibe famantarana ny toetry ny andro androany. Na izany na tsy izany vinavinaina ho betsaka hatrany ny rotsakorana entiny amin'ny faritra avaratra Andrefanosy iny. Raha mahakasika ny toetry ny androntsika dia misy an'ilay sisandraona miaraka tamin'ilay rivodoza Faida ao amin'ny motsiraka afovoany atsinananao izay mbola manome rotsakorana any amin'ny motsiraka afovoany atsinanana iny ihany aloha amin'izao ny hitatra taty amin'ny afovoantany aza moa zay manorana amin'ny tapitapy madinidinika zay. Noho ny fisiany izy ihany koa dia miamafy ny tsikony talio any amin'ny faritra avaratra Andrefana iny ka mety hitondra rotsakorana betsaka manodidina mihoatra ny 100 milimetatra ny tany rotsakorana anatin'ny 420 ora monja. Misy ny fampitandremana amin'ny fandraiky amin'izay mahazo fampitandremana amin'ny loko mena ho an'ny faritra Boeny, Betsiboka, ny tapany avaratra loatra Mangoro, ny distrikan'ny Bealanana, Analalava, Antsohy, Mampikony, Port Berger, ny hitatra hatrany Ambilobe, Ambandra ary Nosbe. Mponina amin'ny toeran'ireo zany dia tanina mba hiomana amin'izay mety fabetsahany rotsakorana izay ho amin'ny anio hatramin'ny alakamisy. Hatreto tafiakatra 573 ireo trabony izay mitsinjara tokantrano misy sa 770 vokatra izay fandalovan'ny rivodoza Faida izay. Misy 573 ireo tsy maintsy nafindra toerana raha tokantrano misy sa 370 kosa no dibo-drano tanteraka. Tsy mbola nisy kosa ny ainana fohy araka ny tatitra azo avy amin'ny BNGRC na ny Bureau National misahana ny loza sy ny tandindondoza tamin'ny 4 ora sasany hariva teo. Mandiso ny vaovao miparitaka amin'ny tambazotra tserasera sy ny haino aman-jery vavy sasany milaza fa misantoka amin'ny fangatahana fanampiana hitondrana ny razana ny tanindrazan'ny fianakaviany Ratanasoa Arivao Mamitiana Kristina. Ilay tovovavy mpianatra namoa ny ainy irery tao an-trano ny tany gaga Fianarantsoa. Tsiaro Rasoa Arivelo. Tsy marina ho ny fianakaviany tompoko vavy Ratanasoa Arivao Mamitiana Kristina ny vaovao diso miely amin'ny tambazotra Facebook sy ny haino aman-jery afa mangataka fanampiana amin'ny fangalana ny razana ny Fianarantsoa sy ny fitondrana izany any an-tanindrazana izy ireo. Raha tsy aivina maty irery tao an-trano tao igaga Fianarantsoa i Kristina ny 2 febroary lasa teo vokatry ny fandrahoana sakafo tamin'ny arina fandrehitra na charbon tao anaty trano mihidy kasepotra nandritry ny alina izy. Voalohany indrindra dia tsy misy fikambanana zay lazaina manampy ny famille Vincent de Paul atreto amin'ny fitondrasana ny razany Kristina makagny Ambilobe. Faharoa, tsy misy ihany koa antokon'olona na vondron'olona na vondrom-pikambanana na nampy na nanome tolo-tanana amin'ny anaran'ny fikambanana misy azy hatramin'izao. Nizanizy izy. Ny antony nahafaty isika manko miankina amin'ny résultat avokany mpitsabo ihany no afaka miteny. Nataony autopsie nataony BMS ao Fianaratsoa ka ny valiny autopsie tompoko dia vokatry ny fandrahoana amin'ny charbon na nempotra azy nandritra ny alina ny kato natao an-trano. Disoiko zay mamoaka valiny ankoatr'izay na ny antony nahafaty an'i Kristina. Tonga tao amin'ny fonenany tao Ambohijana Masoandro Idosy ny marina teo ny razana avy any Fianarantsoa ary azo avy hatrany any Ambilobe toerana ny aviany sy anaterana azy maneho fisaorana ny rehetra amin'ny fiaraha-mioro moa ny fianakaviany. Ho tanterana ny 7 hatramin'ny 1 Mey ho avy izao ny fifaninanana hazakazaka andiany fahinana 12 izay karakarain'ny UTOP na ny Ultra Trail des Hauts Plateaux amin'ny taona ity. Isany ampiavaka ity fifaninanana ity amin'ny ity indray mitoraka ity ny fisokafan'ny fifaninanana amin'ireo olona manana fahasembanana fanampanazavana. Misy zany ny course mandeha joelety ho an'ny olona ataontsika hoe paraplégique tsy afaka mandeha zany tsy afaka mitsangana dia hoentina amin'ny karazana sarety kely izy io misy olona anankivalo mitrona izy io dia miainga ao
mierimétage mantasoa izy io a dia tonga hatrany Batibe. Misy koa ny azakazaka 20 kilometra Radisson Boussique Trail izay ahafahan'ny olona ataontsika hoe tsy mahita tsara jamba apahany na jamba tanteraka miaraka miazakazaka miaraka amin'ny olona miaraka aminy dia misy kategoria na course zany ahafahan zareo mandray anjara amin'ny top ihany koa. 3 arivo nisan'ny participant andrasana ary ny course dia 20 nisan'ny course amin'ny taonty miampy ireo nouveauté ireo zany dia 20. Resaka iraisam-pirenena kosa indray nandray ny Premier Ministre israeliana Benjamin Netanyahu tao Washington ny hariva teo ny filoha amerikana Donald Trump fionana izay iresana manokana ny zava-misy ao Proche-Orient fa ihany koa ny mahakasika ny fivoarany ilay fampitsarana ady eo amin'ny Israel sy ny vondrona Hamas ny famitsorana ireo takalonaina ankilany iverina hodiniana ho Qatar amin'ny ity herinandro ity ihany koa amin'ny alalan'ireo mpanelanelana ny fifanarana fampitsarana ady eo amin'ny fanjakana Hebreo sy ny vondrona Hamas. Dia ny maresaka iraisam-pirenena iny ihany koa tompoko lahy sy tompoko vavy no manakatona ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity hankasitrana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany feloma tompoko. Partout où vous êtes, étudiez depuis chez vous. Rejoignez la formation à distance de l'UPRIM, Université privée de Madagascar. Avec c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.